Faly miarahaba antsika rehetra zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy izay manaraka ny Facebook zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy nahatratra zao 10 taona zao. Ka ny fanamariantsika ny 10 taona dia fifaliana ho an'ny Parouse ZFLM ny miaraka amintsika ary manolotra koa reo Pastora maro Teolojiana andray anjara ao anatiny zany fankalazana ny 10 taona zany anomboka ny 4 ny volana May hatramin'ny 13 ny volana May. Raha tsika mifanesisesy eo ny fampianarana, lahateny, toriteny, ho fampahirezana sy ho entin'ny tompo koa mamangy antsika amin'izao vanim-potoana sarotra lalovan'ny firenena zao. Fanadrifindrindra amin'ity vanim-potoana sarotra lalovan'ny firenena ny Covid-19 tia ny fankalazantsika ny 10 taona nefa na dia eo azy zany dia isaorana manokana ny teknisianina rehetra, ny admin izay manao ny ainy-tsy ho zavatra fa atsika manaraka ro fampianarana lahateny ary toriteny amin'izao 10 taona zao. Eto am-pamaranana dia mety maro ny zavatra hitatsika ao anatin'ny Facebook zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy, saingy tahaka ny vocational izy ireny zay ratsy erina ary zay tsara atelemo. Ny tena tanjony ny fampianarana dia ny amary toerana, ny traditionna, ny fanekempinotsika indrindra fa ny tena Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary ambonin'izany rehetra zany dia mahirezitsika rehetra ho tratrany 10 taona manaraka indray ary Jesosy tompony fiadanana ombantsika tsirairay avy. Amen.
Miaraba antsika rehetra mpikambana ato amin'ny vondrona Facebook ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy na ny ZFLM. Ny fahafito amby roapolo ny volana May taona 2024 sy ny fito amby roapolo ny volana May taona 2024. Feno folo taona katroka amin'ity taona ity ny orenan'ny vondrona Facebook ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy. Tsy avelantsika handalo fotsiny zany fotoana izany fa ankalazaintsika amin'ny fomba manokana. Hisy karazana etsika maro izay hatao eto amin'ny ZFLM toy ny fampianarana, torteny sy ny maro samihafa. Ny faneva izay iorenany izao fankalazana izao dia ny anankiray tamin'izay nomenareo mpikambana ihany dia ny Hebreo 10:4. Hebreo 10:4 mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aroka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aroka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Fotoana izay tokony hibanjinantsika tsirairay tokoa na ny fiangonana koa aza, izany faneva izany tokoa izao fotoana sarotra lalovany ankohonana sy ny fiangonana ary ny firenena izao. Fotoana izay tsy maintsy hanehoantsika ilay fitiavan'i Kristy ka hiseho vatana amin'ny alalan'ny asa tsara izay ataontsika eo anivon'ny ankohonantsika, ny fiangonana ary ny firenena. Ireto azy misy daty fitadidy izay tsy tokony ho adinontsika. Manomboka amin'ny faha-efatra amby roapolo ny volana May ka hatramin'ny faha-telopolo ny volana May dia isy fampianarana marobe izay andeha live eto amin'ny vondrona ZFLM. Ka isy fampianarana enina isan'andro izay harahintsika amin'izany. Ny vondrona ZFLM ihany koa moa zany dia nihitatra amina zavatra marobe tahaka ny YouTube ary ny any amin'ny page ihany koa ary indrindrandrindra ihany koa ny famoronana application izay azontsika ampiasaina amin'ny finday. Ireto ihany koa misy daty hafa manomboka amin'ny faha-20 Oktobra ka hatramin'ny voalohany volana Novambra no tampony ny fankalazantsika ary ny faha-13 ny volana May ka hatramin'ny faha-9 ny volana May taona 2024 no amaranana izany fankalazana izany. Dia mirary antsika rehetra hanaraka sy anjoy ny vondrona ZFLM azahoantsika ireo karazana fampianarana sy ahitantsika ihany koa ireo fanentahana maro samihafa momba ny logo sy ny hira faneva ary ireo tetikasa foezaka sy lavitrezaka izay ka sainy vondrona hatao. Dia mirary ny fiadanan'ny tompo sy ny fanantenana velo amin'ny Kristy ho antsika rehetra. Vala amin'ny 10 degré fandiby ny rahona sy ny masoandro somary misy rivotra. Zany ny toetrandro eto Montréal amin'ity andro anio tia tsy ilaza ny toetrandro aminao akory aoka fa ilaza kosa ny mety toetry ny fankalazana ny fahafolo taona ny ZFLM na ny vondrona zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy. Ny teny faneva dia hoe aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Hebreo 10:4 izany tenin'Andriamanitra zany no arabanantsika amin'izao fotoana izao fahafolo taona ny vondrona ZFLM no resaka antsika eto zay teny faneva rahateo zay ny arabako anao zay. Ny resantsika manaraka dia ny application zay anaovantsika tsangam-bato amin'ity taona ity. Ny application voalohany dia mahakasika ny ANIO ny Teolojiana sy ny Pastora izay miasa ao anivon'ny sahany FLM ka ho hitantsika ao anatin'izany ireo Pastora isa-tsinôda, ireo Teolojiana, inona ny andraikitrany, inona ny contact ahafahana mahazo azy, afaka atao recherche hoe iza no pastora ao anaty synôda anankiray. Ohatra hoe avoay amiko zay rakoto mamonjy rehetra ao anatin'ny miasa amin'ny FLM dia hitako hoe ity le rakoto mamonjy tadiaviko ity pastora ity na ity teolojiana ity zavatra ohatrohatr'izay no ao anatin'ny ANIO. Ny application faharoa dia mahakasika ny
ny géolocalisation zany hoe raha ohatra zany manana diatsika makany amin'ny faritany makany amin'ny province zany dia mitaditsika hoe aiza no mety misy fiangonana loterana eto akaikikaiky eto ohatra dia ho hitanao amin'ny alalan'ny application zay amin'ny fanaovanao recherche amin'ny application fa io dia mila tanana maro avy amintsika satria mila coordonnées exactes zany na hoe à peu près exact zay raisitsika amin'ny alalan'ny Google Map dia io ifandrombonantsika tanana mba manangona andreo mba ho donné afaka anaovana an'ilay application zany hoe misy atomboka antsika amin'ny fileovana aloha le izy satria be da be ny fiangonana fa fileovana aloha ny renivohim-pileovana sy ny synode no raisitsika dia rehefa azontsika daholo zay coordonnées zay dia ampidiritsika ataotsika ny application dia hoe rehefa eto ifanadina ohatra dia aiza ho aiza no misy fiangonana loterana dia hita eo zany amin'ny carte eo hoe aiza le izy dia manampy anao be da be zay application zay. Ny fahatelo amin'ny application zay resaka dia ny application tononkira. Io tononkira io dia miresaka ireo hira rehetra zay nafatarana ny FLM hatramin'izay mety ho firana loterana talohany FFPM zay tsy tafiditra anatin'ny firana FFPM izany mety ho firana kolondoy zany mety ho hira zay faneva nafatarana ny FKTLM zaikabe sy ny zaikabe ny fifila sy ny sisa mety ho firana maro samihafa zany hira samihafa zay atambatra atsika ao anatin'io application tononkira io mba ho mora ho raisina sy mora iraina rehefa misy ny fotoana zay iarahantsika ka efa atsika miara midera n'Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Ary ny fahaefatra dia ny géolocalisation ihany fa io indray dia ny service ananantsika zany hoe reo ohatra hoe reo trano fiofana toeram-piofanana samihafa fambolena fiompiana ho mpampianatra ireo fampianarana kolejy loterana maro samihafa ny fitezana reo manana olana amin'ny lafiny fandrenesana na ny fahitana sy ny sisa sy ny Tonia reo sampanjara sampam-pikambanana talea dia afaka ho hitantsika amin'ny alalan'ny géolocalisation ny information mahakasika zay raha ohatra ka hanao an'izay application zay ihany koa sika amin'ity tsangam-bato ity. Ny fahadimy dia ny karazana ohatrany hoe mana isan'andro ahitantsika fampianarana fampiarezana isan'andro ao atsika tsirairay avy izy io dia metrahantsika ireo fampianarana sy fampiarezana avy amin'ireo ray aman-dreny maro samihafa tao amin'ny vondrona ka afaka atambatra atsika ao anatin'izany ataontsika ohatrohatrany hoe mana isan'andro zany ho vakitsika ho fampiarezana ao tsika ho fianarana ao tsika isan'andro mandritra ny taona dia mila olona anangona ireo fampianarana ireo mba ho feno ny andro rehetra ao anatin'ny taona dia izay no ataontsika ao anatin'ny application mazava ho azy fa misy ny mise en forme sisa zay tsy maintsy hoarahana amin'izany ho an'izay anangona ny information ireo fampianarana ireo dia ny développeur sy ny mpanao conception ny application no miasa rehefa avy eo. Zay daholo angamba le application rehetrarehetra izay tokony ho resahana amin'ity ezaka ny tsangam-bato ity ka manao antso atsika rehetra zay mana-talenta amin'ny fanaovana application fanaovana développement sy ihany koa na tsy mana-talenta amin'ny développement fa afaka manangona la information resahako teo ohatra hoe manangona ireo fampianarana zay atao anatin'ny ohatrany hoe mana isan'andro manangona ireo tokony ho fantatra amin'ny coordonnées an'ireo fileovana coordonnées Google ahafahana manao alay base de données géolocalisation dia akasitrana be da be zany dia raha vonona amin'ireo ianao misy afaka mesanao tanana amin'ireo tany saiko ireo dia soraty eo amin'ny commentaire hoe vonona zahako zao no afaka ataoko dia mifampirisaka bebe koa sika any ambadika amin'ny fandrindrana sy fanatanterahana azy. Zay dia veloma.
Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Hebreo 10:4 zany no entsina iarabana antsika rehetra zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy izay mitambatra ato amin'ity vondrona ZFLM fantatsika lojity. Zany teny zany izay tsinona fa ny faneva ny fankalazana ny 10 taona ny orena na hoe ny jorony zany vondrony zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy tato amin'ny Facebook izany. Miarabantsika rehetra mahatratra an'izany fotoana zany. Efa nentina teo amintsika moa ny antsipiriany ny amin'izay hoentitsika ho tsangambatony zany fa fankalazana ny 10 taona zany. Ao ny tsangambato foiezaka, ao ihany koa ny tsangambato izay lavitrezaka. Izay tsangambato lavitrezaka izay indrindra no resadresahana amintsika eto ANIO dia tsy ninona zany fa ny fanaovana ny hira rehetra ao amin'ny firanantsika FAMPIANARANA ho tonga feo araka n'izay namorona ny ireo mpanompon'Andriamanitra nomeny talenta anorinasy tamin'izany. Hanezaka ny anatanteraka an'izany isika ka ho tonga ny tokantranontsika tsirairay avy ary hiaraka idera ho araka izany feo namoronana zany isika. Zany no ezaka lavitra ezaka izay ho tanterahantsika eto. Tsy vitan'olo tokana nefa zany ary toy ny tao-trano ihany ka tsy efa nirery ka entina ny antanana antsika indrindra mba ahatonga antsika hifanolo-tana na hatanteraka an'izany fandraisam-peo zany. Manana hira manodidina 720 isika ao amin'ny firanantsika ao, harena lehibe zany ary ireo no ezahantsika ho tanterahana ho tonga hira iarahantsika miredona. Tsara ny manamarika efa fantatsika rehetra fa ny asa izay mitohy ny anjara fanompoana hatrety an-tany ka hatrany an-danitra dia ny hira fiderana. Ary zany mahatonga ny tompon'andraikitra rehetra atao amin'ny admin na hoe andao ataontsika feo izany rehetra zany. Koa manasa anao mba hifanolo-tanana hatanteraka an'izany. Inona ary no ilaina? Ny ilaina dia izao, mila tsika fitaovana aloha hoentina manatanteraka an'izany dia ao ireo matériel musical izay ilaina ananganana ny studio toy ny ordinateur complet, ny carte son, ny moniteur studio, ny amplificateur casque sy ny casque studio, micro multidirectionnel, clavier sy ny accessoire isan-karazany dia ny câblage zany. Fa misy ihany koa izay ilaitsika ny amin'ny anaovana ny studio dia ireo mousse acoustique ary ny fitaratra, ny seza izay hoentsika mampiasa ao ampiasainao dia ny latabatra ary ny tapis. Ny antsipiriany amin'ny kalitao sy ny izay alehibe an'ireo fitaovana rehetra ireo dia ho atolotra antsika eo ambany eo. Fa izay hanasana antsika indrindra dia ny ahafahantsika mandray anjara tsika rehetra mba ho voninahitr'Andriamanitra zany ary mba ho tonga any antsika tokoa zany hiry zany. Ezaka izay ataontsika anatin'ny fotoana lava zany. Fa izay taontsy ny admin amin'izanaky ny FLM aloha farafahakeliny dia avita 10 isika amin'ity fankalazana ity. Ny fanokafana fankalazana moa dia ataontsika ny volana Mey izay manomboka hitsahantsika izao ary ny ivon'ny fankalazana dia amin'ny fety ny filazantsara amin'ity taona ity ary farana n'izany fankalazana zany amin'ny herintaona 17 ny volana Mey. Ao anatin'ny fotoana io zany no hanezahantsika natanterahana farafahakeliny hira 10 isa dia tsy hoefy zany raha tsy eo ianao eo isika rehetra. Raha misy amintsika ny manana fitaovana avetrana araka izay nitanisana teo raisina tanandro zany. Raha misy koa nefa ny manana faniriana hanampy ny amin'ny fandefasana ny vola na ny ohatr'izay dia efa misy ny marobola izay no ezahina no jerena ny prix izay fomba ahitana azy ireo dia atolotra anao ihany koa zany.
zava-dehibe dia izao miara-mideran'i Jesosy tsika ary ity vondrony ity dia vondrona novozatsika ny fahasoavany amin'ny alalan'ireo tenin'Andriamanitra izay zarainao antsika, amin'ny alalan'ny hira izay atolotra ireo atoko-pihira maro isan-karazany amin'ny fiangonana ary indrindra amin'ny alalan'izao hira izay atao ato amin'ny fihirana FFPM izay ho ataontsika feo iarahantsika rehetra midera any tokantrano izao. Manasanao ary fa fifaliana sy hitondra fiadanam-po fitombona finoana ao amintsika ihany koa ny fananantsika fiainam-piderana. Dia atolontsika ho an'Andriamanitra ary ny voninahitra manentana manantena ny fiaraha-miasantsika zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy ato anatin'ity vondrona ZFLM ity. Manao velomanao ny anaran'i Jesosy mandra-piano indray ary. Ziafanai malala manulutenisa fotoana mahafaly irasansikany fasaizahai fampisanarana. Ary ka isika ifampandinika mpandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Hebreo 10:7-20. Miarabantsika zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy eran-tany amin'izao nahatratrarantsika izao taonjobily 10 taona ny vondrona ZFLM izao. Androany ao dia hanazava amintsika misimisy kokoa ny amin'ny tsangambato sy izay kasaintsika tao ao aorian'izay. Araka ny fahafantatsika dia nahoezaka amin'ny tana andraisam-peo ny hira FFPM manontolo isika amin'ity taonjombily ity ka hisezaka tao mba hanana fitaovana harifomba anaovana izany fandraisam-peo izany. Ezaka tratrarintsika io mandritra ity taonjombily ity. Mipetraka ary ny fantahina hoe aorian'ny fankalazana dia ho aniza ireo fitaovana ireo. Manana radio feo ny filazantsara isika Loterana ao Nosy-Be izay efa ela dia ela no nisokatra. Nefa dia efa tena tsy tomombana intsony ireo fitaovana ampiasaina ao amin'ny radio amin'izao tsika miteny izao. Koa dia tapaka ny hevitra fa ao aorian'ny ity taonjobily ity rehefa vita ny fandraisam-peo rehetra dia atolotra manontolo ny radio feo ny filazantsara ao Nosy-Be ireo fitaovana ampiasaintsika mandritra ny fandraisam-peo an'ireo hira ireo. Izay ary ny vaovao tiako ampitaina amintsika androany koa amin'ny rarisoantsika rehetra samy hahatratra ny herinandro fankalazana ny jobily. Saotra tompoko an'Andriamanitra ireo no voninahitra. Amen. Ziafanai malala manulutenisa fotoana mahafaly irasansikany fasaizahai fampisanarana.
Afaka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Hebreo 10:4 izany teny faneva ny fahafotoanany vondrona ZFLM izany no iarabako antsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy. Feno folo taona tokoa ny groupe tsika ZFLM amin'ny ity taona ity, ary nisy ireo namana mpiandraikitra ny vondrona hafa izay efa nitondra tamintsika iteto ny tsangam-bato izay kasaina atao amin'izany fahafolo taona izany dia ny tsangam-bato foezaka sy tsangam-bato lavitrezaka. Misy kosa nefa ireo tsangam-bato izay nanehoantsika hevitra tao amin'ny vondrona tamin'ny alalan'ny sondage izay natao, izay tsy afaka ho tanterahantsika kosa noho ny antony izay ho azavaiko aminareo amin'ity vidéo ity. Kanefa na izany aza dia misy ny alternativa hafa izay afaka ho tanterahantsika na eo raha izany. Anisan'ireo tsangam-bato izay nanehoantsika hevitra ohatra ny Télévision FLM, ny radio FLM sy ny dessin animé kristiana. Momba ny radio FLM manerana ny Nosy dia ny licence ny sakana tsy afahantsika manatanteraka izany aloha amin'izao. Kanefa na izany ary dia efa misy ny lamina izay napetraky ny FOB FLM izay afaka ho tanterahantsika na amin'ny ampahany ihany azy. Ka rehefa tonga izay fotoana izay dia hoentsika eo ihany amin'izay fotoana izay. Misy kosa nefa ny web radio izay efa nandeha nisy fotoana kanefa noho ny olana kely ara-teknika dia tapaka ilay izy nisy fotoana, ary ankehitriny dia efa manomboka mamerina an'izany amin'ny laon'ny teknisiana. Ka rehefa tafaverina somatsara koa izany dia hoentsika eto ihany, fa ny web radio kosa dia rehefa manana internet na data isika dia afaka mihaino azy amin'ny toerana rehetra izay misy atsika rehetra. Manerana ny Nosy moa izany rehefa manana internet. Momba ny Télévision FLM kosa indray dia marihana fa tena mila vola maromaro fanatanterahana azy. Ka ny eo ihany koa ny licence izay mbola tsy mamoaka licence vaovao ho ana chaîne TV vaovao ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Noho izany dia tena sakana tsy afahantsika miroso amin'izay tsangam-bato izay tena tsara dia tsara izay tokoa izany ireo olana ireo ankehitriny. Ny azontsika atao kosa nefa dia ny manantona ireo télévision efa misy ary mangataka plage horaire mba ahafahantsika mandefa ny fandaharana izay vokarintsika any amin'izy ireo. Marihana fa andoavam-bola izy io, fa raha manana an'izay plage horaire izay isika dia efa afaka mandefa ny fandaharana toy ny ohatra ny fampahafantarana ny sampandrara sy ny sampam-pikambanana ananantsika, ny resaka fahasalamana izay afaka ataony avy eo amin'ny salfa ohatra, na ny fampianarana indrindra sy ny toriteny ho an'ny isan-tsokajiny toy ny ho an'ny sekoly alahady, ny fikambanam-behivavy ary ny maro samihafa. Afaka ataontsika ihany koa dia ny Télévision ZFLM sur Facebook. Izany hoe efa misy ihany ny fandaharana vitsivitsy raha nahatsikaritra isika izay miroso amin'io Télévision sur Facebook io, toy n'ireo fandaharana vendredi samedi biblique, sy efa manomboka ihany koa tatoato ny fampianarana ny toriteny fohy ho an'ny sekoly alahady sy ny dessin animé koa efa manomboka mandeha. Ka miroso amin'izany isika mba ho fanazarana ny tsirairay, ho fanazarana ny mpiaino aloha mandra-pahatonga ny fotoana izay voan'ny licence ka ahafahantsika manokatra izany Télévision FLM izany any aoriana. Ka manentana antsika izay manana talenta amin'izany famokarana fandahara na ireo izay manana hevitra fandaharana tiana ho alefa mba hifampidinika aminay, andefa commentaire na anoratra aty amin'ny mpiandraikitra ny vondrona, ahafahantsika mifandinika mba hirosona amin'izay asa tsara izay. Dia izay ary ny afaka zaraina amintsika amin'ity anio ity, ary aza misalasala manantona anay mba ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra dia ampiasao an Jesosy ny talentantsika rehetra. Manao mandra-piara amintsika rehetra indray.
ziafanay malala manolotenizao fotoana mahafaly irasansikany fahafatesana fampianarana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Andro vitsy isany isaina dia higadona lay andro lehibe dia tsiny zany fa lay fotoana ny fanombohan'ny fankalazana ny 10 taona ny groupetsika dia ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy. Ho toy andreo vidéo fanetanana izay efa naharahantsika teto tao anatin'ny andro vitsivitsy ny sesy dia izay ho toy an'ny fanetanana anjarako amin'ity androany ity dia ny andraisantsika anjara ao anatin'izany vidéo fankalazana ny 10 taona zany. Mety anontany ianao hoe amin'ny alalan'ny ahoana raha zany no andraisanay anjara ao anatin'izany fankalazana ny 10 taona zany. Ho azo avaiko. Isika rehefa mahita ato anatin'ny Facebook rehefa misy mpanakanto anankiray mamoaka hira vaovao izy dia hilanceny an'ilay hira vaovao dia tany ny mpakafy anazy hanao video challenge hilanceny an'ilay hira. Fa ho antsika kosa dia izao hivoaka tsy ho ela ny hira faneva. Rehefa hivoaka ny hira faneva dia hoe zahantsika ho amasahana any amin'ny toerana izay misy atsika.
na ianao zany ao anatin'ny groupe choral na ianao anatina fikambanana na ianao manokana azy dia afaka manatanteraka mandray anjara an'izay vidéo izay. Rehefa vitanao ilay vidéo dia alefanao amin'ny admin ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy na ao anatin'ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy zany mazava ho azy, dia ireo teknisiana indray no ezaka hanakambana handravona an'izay vidéo atsika tsirairay izay, ary iny no lasa ho tonga clip officiel ny hira faneva fankalazana amin'ny fahafolo taona. Naizanaiza zany misy anao nao Madagasikara na aty ivelany afaka manatanteraka mandray anjara ao anatin'izay vidéo izay sika. Mety heritreritra ianao hoe andao atao amin'ny teny paritra andao atao amin'ny fiteny izay mahazatra atsika aty afaka ataonao zany fa aingo hanitra ao anatin'izay fankalazana fahafolo taona zay daholy zay zavatra heritreritra miainga avy any amintsika zay, fa ny fandraisantsika anjara no tena zava-dehibe. Dia entanina sika rehetrarehetra hazoto harisika ao anatin'izany fandraisana anjara amin'ny alalan'ny vidéo izany. Dia samy ho tahin'Andriamanitra ary manantena fa handray anjara ny maro amintsika rehetra. Samy ho tahin' Jesosy tompo. Ziafanay malala manolotenizao fotoana mahafaly irasansikany fahafatesana fampianarana. Lefitra ny vitane fiainagnanao ny oavinao ny asanao fianaragnanao ny mombamombanao jiaby apitrao aminazy aza miala amin'ny Jesosy ambarako anao ko ny fitiavagna edy tsisy mandilatra ny vitane
fiainananao ny oavinao ny asanao fianarananao ny mombamombanao jiaby apitrao aminazy fa izy tompony lakile izy mpamaha problemo izy tompony fahalalana izy tompony fahefagny izy tompony lakile izy mpamaha problemo izy tompony fahalalana izy tompony fahefagny ambarakono tsisy atahoranao zay raha ilainao jiaby misy izy managna tomobily izy managna tragno vato izy managna bilidiny izy managna rapilane izy managna fitiava izy managna fahendrene izy managna fandifera izy managna paradise Iara-mivavaka isika riavana, misaotranao Jesosy noho ny alehiben'ny fitiavanao ka nahatraranay izao fotoana izao fanehoana amin'indray mamindrafo aminay mamelana elokay ary tahino fampianarana izay roso eto mba hiasan'ny fanay masina izany ka hitondra fahamarinana ho anay andraisanay fampirenam-pinoana ka hitomboanay mahazanak'Andriamanitra anay hitomboanay ny fitiavana sy ny fahatahorana ary fahatokinanao mihoatra ny zavatra rehetra anaran'i Jesosy, amen. Saotra riavana, saotra n'Andriamanitra isika nahazo an'izao fotoana izao fa atsika manao fampianarana eto ary miaravatsika rehetra anaran'i Jesosy. Ny lohateny fampianarana izay natolotrahina dia ny hoe ny fahatokian'ireo Apostoly hatramin'ny fahafatesana sy ny lesona ho antsika ankehitriny. Toy izao ny drafitra hitondrantsika ny fampianarana. Ny voalohany dia ho jerentsika ny famaritana ny atao hoe Apostoly. Ny faharoa dia ho jerentsika ny misionan'ireo Apostoly. Ny fahatelo dia ho jerentsika ny fomba nahafahan'ireo Apostoly nijoro ho vavolombelona hatramin'ny fahafatesana. Faefatra dia ny fomba nahafatesan'ireo Apostoly ary ny farany dia ny lesona ho antsika ankehitriny. Jerentsika avy hatrany ny teboka voalohany dia ny famaritana ny atao hoe Apostoly. Misy hevitra telo azontsika tsoahana amin'ny voambolana hoe Apostoly. Ny Apostoly moa dia tsy voambolana malagasy fa voambolana grika izay nadika amin'ny teny malagasy. Ireto avy rehetra anankitelo. Ny voalohany dia ny hoe iraka na envoyé amin'ny fiteny vahiny. Ny faharoa dia ny hoe mpitondra hafatra na messager. Ary ny fahatelo dia ny hoe solotena na
représentant. Iraka ny apôstoly satria Jesosy no maniraka azy ireo hanao ny asa. Araka ilay teniny manao hoe tahaka nany rainyray ahy ho nyrahako an'ireo koa. Mpitondra hafatra koa izy satria ny hafatry ny filazantsara no nasain'i Jesosy hoentiny manerana izao tontolo izao. Ary solotena ihany koa izy satria solotenan'i Jesosy eto amin'izao tontolo izao mitondra izany hafatry ny filazantsara izany. Jeresika ny teboka faharoa dia ny hoe ny misionan'ireo apôstoly. Ny misionan'ny apôstoly dia tsy hafa koa ry havana fa ny asa izay efa nataon'i Jesosy ihany. Araka izay voalazany ao amin'ny Jaona 4:12, ny 12 manao hoe anaran'i Jesosy, lazaiko amin'ireo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho mankany amin'ny Ray. Io no hafatra izay nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany, ary ao anatin'izany koa ny misiona izay ataony dia ny hanao ny asa izay efa nataon'i Jesosy rahateo. Inona moa ny asa nataon'i Jesosy ry havana izay niranany apôstoly? Dia tsy hafa izany afa-tsy izay hitantsika ao amin'ny marika 7, ny 14 sy ny 15. Ao mahitantsika ny misiona izay mpanaovina ny apôstoly. Vakitsika ny marika 7, ny 14 sy ny 15 anaran'i Jesosy. Ary nanendry 12 lahy izy Jesosy zany ao aminy sy hirahiny hitory-teny sady hanana fahefana hamoaka ny amin'ny. Mbola hitantsika koa izany ao amin'ny Matio 10, ny 1. Vakitsika ny Matio 10, ny 1 aminaran'i Jesosy manao hoe: ary Jesosy ny antso ny mpianany 12 lahy ankeo aminy ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny nofo rehetra. Amen. Hitantsika amin'izany ry havana fa ny misiona izay ampanaovin'i Jesosy ny apôstoly dia tsy inona koa fa ny hitory ny filazantsara, ny hanasitrana ny marary, ny hamoaka demnia. Ka dia ireo zany ny misiona izay ampanaovin'i Jesosy ny apôstoly. Raha izay ny misiona dia inona kosa ny fomba nahafahan'ireo apôstoly nijoro hatramin'ny fahafatesana? Hitantsika ry havana fa rehefa nandalo fanenjena ny apôstoly dia raiky tahotra izy ireo ary tsy nanana fahasahihana ny hitory ny filazantsara. Kanefa noho ny fahatan'i Jesosy an'izay tsy fahasahihana izay sy ny fahalemena izay dia nampahery azy ireo Jesosy. Ka ny fomba nentin'i Jesosy nampahery ny apôstoly amin'izany fitoriana filazantsara izany dia nanomezana azy hery avy amin'ny fanahy masina. Izany hoe ny hery avy amin'ny fanahy masina no nahafahan'ireo apôstoly nijoro hatramin'ny farany amin'ny mahavavolombelona azy sy amin'ny fitoriany ny filazantsara. Ka dia io fanahy masina io no nampahery azy ireo, nanome fahasahihana ny apôstoly rehetra ny nahafahany nijoro eny hatramin'ny fahafatesana azy amin'izany fijoroana ho vavolombelon'i Kristy izay maty amin'ny azy fijaliana sy mitsangana tamin'ny maty izany. Niditra amin'ny teboka fahaefatra isika dia ny hoe ny fomba nahafatesan'ireo apôstoly. 12 lahy ry havana ireo apôstoly izay nitsongain'i Jesosy mivantana tamin'ny fahavelona, ary ao anatin'izany Jodasy Iskariota. Kanefa rehefa nivadika Jodasy dia niafara tamin'ny fahafatesana ihany koa izany fivadiana izany, ary hitantsika tsara ny afaran'ny tantarany. Ka izay horesana eto zany dia ireo 12 ivelan'i Jodasy. Izy avy moa zany ireo apôstoly 12 izany dia ireto avy izany. Petera dia maty nombona tamin'ny hazo fijaliana. Araka ny fangatahany dia nomboana mitsikongana izy, izany hoe ny lohany natao ambany, ny tongony natao ambony, satria araka ny filazany dia tsy mendrika ny ombony amin'ny hazo fijaliana tahaka ny nanomboana an'i Jesosy izy. Ka dia maty tamin'ny hazo fijaliana izy nomboana, ary ny lohany natao ambany, ny tongony natao ambony. Ny faharoa dia Jakoba zanaky Alfeo. Izy kosa dia nalatsaka avy eny ambonin'ny tempoly avo 30 metatra. Io tempoly ry havana, io ilay tempoly izay nakany devoly fanahy an Jesosy, nentiny devoly teo amin'ny tampony tempoly Jesosy mba alaina fanahy.
dia teo amin'ny tampony tempolo ihany koa no nandatsahana any Jakoba zanaka Alfeo. Rehefa latsaka teny ambany izy dia mbola tsy maty, dia rehefa hitandreo fa tsy maty izy dia nokapohina ho faty izy. Zay ny nahafatesany Jakoba. Ny fahatelo dia Andrea. I Andrea kosa dia maty nomboana tamin'ny hazo fijaliana izy. Manaraka dia Jakoba zanaka Zebedeo. Izy dia nitoroteny tany Espagne ary maty notapahindroa tamin'ny Jerosalema. Ny manaraka dia Filipo. Izy dia nitoroteny tany Azia Minora, maty notoram-bato sady nomboana tamin'ny hazo fijaliana ihany koa ary ny lopany natao ambany tahaka ny nanomboana any Petera. Bartolomeo dia nokapohina, nohendahina velona ny hodiny, ny hoditra zany, ary nomboana amin'ny hazo fijaliana izy ary mbola notapahindroa koa. Toy izany ny endriky ny nahafatesana. Manaraka dia Tomasy dia maty notsatohana antsy. Amin'ny fiteny vahiny moa dia lance lazany azy dia antsy moa nandiako azy eto. Matio manaraka. Matio dia maty novonoana tamin'ny sabatra. Manaraka dia Joda dia maty martyra ihany koa izy, tsy voalaza mazava tsara ny fomba izay nahafatesany. Manaraka dia Simona Zelota. Izy kosa dia notapahina tamin'ny tsofa, na amin'ny fiteny vahiny hoe lasi. Tena masarana zany ry avana. Notapahina tamin'ny tsofa na lasi. Ity Apostoly anankiray ity. Manaraka dia Jaona, fantatsika tsara izy no nanoratra ny filazantsara araka ny Jaona, ary mbola izy ihany koa no nanoratra ny Apokalipsy. Izy dia maty tratrantotra, ary izy rery tamin'ireo apôstoly no maty tratrantotra, kanefa araka ny tantara dia nijaly martyra ihany koa izy, ary nampijaliana, ary fomba nampijaliana azy dia zao natsoboka tao anatin'ny diloilo mahamay tamin'ny Roma nitrangany izany tantara izany. Hitantsika amin'izany ry havana fa saika ireo apôstoly ireo dia nandalo martyra avokoa, ary ratsy ny fiainany, izany hoe ny fahafatesany ny tena resana amin'izany. Tena fahafatesana amin'ny fomba mahatsiravina no nahafatesan'ireo apôstoly. Inona kosa ry havana no lesona azontsika tsoahina amin'izany rehetra izany? Efa niresantsika tery am-piandohana ry havana fa ny apôstoly dia iraka, mpitondra hafatra ary solon-tenan'i Kristy izy. Isika koa ankehitriny ry havana, isika dia antsoiny Jesosy ho iraka hanao ny asany, tahaka ny ranoray an Jesosy no aniran Jesosy antsika koa hanao ny asany. Mpitondra hafatra isika, araka ny voalaza teo dia tsy nakory ny hafatra hoentsika maha-apôstoly antsika fa ny hafatra ny filazantsara izany. Dia ny hanambara fa Jesosy maty nisolo ny mpanota teo amin'ny hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty manamarina ny mpanota. Izany no ventikafatra ny filazantsara izay notoriany apôstoly, ary mbola izany koa no hafatra izay entsika ankehitriny amin'ny maha iraka antsika, amin'ny mampitondra hafatra antsika. Isika koa ry havana dia solon-tenan'i Kristy, solon-tena isika, représentant isika, tahaka ny an Jesosy misolo-tenan'ny ray eto amin'izao tontolo izao, no mahasolo-tena antsika koa. Dia amin'izay fotoana izay dia isika kosa solon-tenan'i Kristy eto amin'izao tontolo izao, mitondra ny hafatr'Andriamanitra amin'izao tontolo izao. Dia izao lazaintsika teo koa ny amin'ny misioana ny apôstoly. Isika koa ry havana dia antsoina hanao izany misioana izany, dia ny hanao ny asan'i Jesosy, araka ny voalazan'i Jesosy manao hoe izay mino ahy ny asa ataoko no hataony koa. Dia inona moa izany asa izany? Afa-tsy ny hitory ny filazantsara, hanasitrana ny marary ary hamoaka demea. Io no nataon'i Jesosy ry havana, ary io no nataon'ny apôstoly, ary mbola izany koa no aniranantsika ankehitriny. Manaraka izany dia izao, mila mijoro ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana koa isika, tahaka ny nataon'ny apôstoly, izay mijoro ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Tsy mora izany ry havana, kanefa nantsoina ho amin'izany isika. Rehefa mitory ny filazantsara dia mila mivonona amin'izany isika, ny hijoroantsika ho mahatoky hatramin'ny farany amin'ny maha-olombelona isika, ny hijoroantsika ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana
amin'ny maha-apôstôlitsika. Ary ny farany dia zao, ny fanahy masina no manome antsika hery sy fahasahiana ahafahantsika mijoro ho mahatoky amin'izany asa fitoniana filazantsara izany, amin'ny maha-olombelona antsika izany. Tsy vitantsika amin'ny hery maha-olombelona antsika izany hoe havana. Malemy ity nofontsika ity ka tsy mahavita ninonina, tsy manana hery, tsy manana fahasahiana isika. Fa Jesosy manome antsika ny fanahy masina, indrindra moa zao amin'ny vanim-potoana manaraka ny pentekoste zao, nomena antsika teo amin'ny pentekoste ry havana amin'ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy masina, ilay fanahy ny fahamarinana, hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra, hitarika antsika ahafahantsika mijoro fahavolombelona, nomena antsika izany fanahin'Andriamanitra izany mba ahafahantsika mijoro fahavolombelona. Io no manome antsika hery ahafahantsika mijoro, io no manome antsika fahasahiana ahafahantsika mijoro amin'ny fijoroana fahavolombelona ary ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Izany ry havana dia angatao ny fanahin'Andriamanitra, angatao ny fanahy masina, araka ny voalazan'ny Paoly manao hoe izay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra isika ry havana satria nomena ny fanahin'Andriamanitra izay antsointsika hoe Aba ray. Nomena antsika izany fanahy izany, hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra, hitarika antsika amin'ny fitoriana ny filazantsara, hitarika antsika amin'ny fanasitranana ny marady, hitarika antsika amin'ny famoahana dia amin'ny, satria asan'ny fanahy masina ireo ry havana, tsy asan'olombelona ireo ary tsy vita ny nofo famandrà ireo, asan'ny fanahy masina. Ka dia angatao ary ny fanahin'Andriamanitra ahafahanao mijoro, ahafahanao hanana hery hitory, ahafahanao hanana fahasahiana, ka ny fanahy masina no mpampianatra anao ny amin'izany fitoriana ny filazantsara izany, ny fanahy masina no mpampianatra anao ny amin'izany fanasitranana ny marary izany, ny fanahy masina no mpampianatra anao ny amin'ny famoahana dia amin'ny, satria tsy asan'ny nofo famandrà ireo fa asan'Andriamanitra, asan'ny fanahin'Andriamanitra. Ary amaranantsika azy ravana dia ny teny izay ao amin'ny apokalipsy toko faharoa ny andin'ny fahafolo, apokalipsy toko faharoa ny andin'ny fahafolo dia ny tapany farany no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy: aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia homeko anao ny satroboninahitra fiainana. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia homeko anao ny satroboninahitra fiainana. Izay maharesy ry havana, izay mahatoky hatramin'ny fahafatesana no homeny Jesosy izany satroboninahitra fiainana. Mandalo ho vanim-potoan-tsarotra isika ankehitriny ry havana, indrindra manoloana izao valanaretina miparitaka ren'izao tontolo zao ary tonga eto Madagasikara izany, ary efa maro moa ny lafiny izany, mampalahelo tokoa. Kanefa mifampivavaka isika, mivavaka ho an'ny marary rehetra isika mba ho sitrana, mivavaka ho an'ny fianakavian'ny marary rehetra isika mba azo hery hiatrehana izany, ary mivavaka ho an'izay mbola salama koa mba tsy ho tratrin'izany aretina izany. Mivavaka ho an'ny firenena isika ry havana, mivavaka ho an'ny firenena malagasy isika, mivavaka ho an'ny fiangonana isika, mivavaka ho an'ny kristianina rehetra isika, mba tsy hiroaroa saina, mba tsy ho reraka ara-panahy isika, fa hijoro amin'ny finoana an' Jesosy, hijoro amin'ny fanarahana an' Jesosy, hijoro amin'ny fijoroana ho vavolombelona ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana isika. Nenina zava-tsarotra ahatrehny firenena ankehitriny, nenina zava-tsarotra ahatrehny fiangonana ankehitriny, dia zao mampahery antsika ry havana ny fanahy masina, ny fanahin'Andriamanitra izay nomeny antsika, tsy fanahy osa nomeny antsika hoy Paoly, fa fanahy mahery izany. Mahery ny fanahy masina ry havana izay mampahery antsika, mampijoro antsika hatramin'ny farany amin'ny finoana fa maha-olombelona antsika dia malemy isika, fa io fanahin'Andriamanitra irery ihany no manome hery antsika ahafahantsika mijoro hatramin'ny farany dia hatramin'ny fahafatesana izany. Fa rehefa maharitra hatramin'ny farany isika dia manome toko Jesosy ary tsy mandainga izy, dia ny tokony meny dia zao homeny antsika ny satroboninahitra fiainana. Voninahitra ry havana ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mivavaka isika. Misaotra Jesosy no izany fampianarana nomenao izany, izany teny fiainana izany, ka ahafahanay mamantatra ny maha-apôstoly anay, ny mission napetraka ao aminay maha-apôstoly anay, ny ahafahanay koa mijoro mahatoky hatramin'ny fahafatesana maha-apôstoly anay, ary omeo ny hery fanahy masina manakariva azy Jesosy ahafahanay mijoro ho mahatoky amin'ny fanarananao
amin'ny finananao ka tsy hevitra avenanavoina fa hirosy mandrakariva eninenina zava-tsatra trenay dia tsy hitsoaka izahay fa hijoro satria fantatray izay inoanay ianao Jesosy izay maty ny solany tamin'ny asodariana sy nitsangana tamin'ny anaty koa mananarana dia mianarana Jesosy manankely avy Nazareta mangatana izany vavaka izany misaotra tompo amen. Rambula misini ulu misane
loko refana kenna na taona faini haza na tenuna fana na tsine isikizawe irakasulu nzeso pamoja Mandeana msawerino misa afangi mizani ute unisampi paniagana ni hulu netra turi uniteni sereni malemni tekule za velanza kaitsune isikizawe irakasulu nizeso pamoja
Iarivavakantsika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao, mankasitraka anao, mankasitraka ny fitiavanao zahay no ity fotoana ity izay mbola omenao anay tsirairay avy, ahafahanay miara-mankalaza ny 10 taona ny orenan'ny ZFLM. Misaotra anao zahay no tolotsaina tsy voafetra izay omenao ny olonao tsirairay avy, ary anisan'izany no ahafahanay mifampizara fampianarana amin'ny fomba tahaka izao. Mankasitraka ny fitiavanao sy ny fikarakaranao anay, ary ny fiheveranao manokana ny zavatra rehetra ilainay indrindra amin'izao ady atrehanay tsirairay avy izao amin'ny valanaretina Covid-19. Dia raha ho tanterahana eto ara tompo ny fampianarana amin'izao fotoana izao dia mangataka ny fanahinao masina mba hanazava izany amin'ny olonao tsirairay avy. Dia aoka ianao rery no hiteny, ary ianao no hanazava ny zavatra rehetrarehetra ao aminay. Dia matoky ny fitantananao zahay. Amin'ny anaranao Jesosy andaovana ny vavaka. Amen. Faly miarahaba antsika rehetra ry havana amin'izao fotoana izao, afaka manatrika ity fampianarana ity indray. Ny lohahevitra izay nomena ho velabelariko na ho hitondrana fampianarana amin'izao ankehitriny izao dia ny lohahevitra hoe ny anjara toeran'ny fifohazana manoloana ny Covid-19. Ny anjara toeran'ny fifohazana manoloana ny Covid-19. Ny ten'Andriamanitra itsika manokatra izany fampianarana izany dia hitantsika ao amin'ny Deutéronomie 10 ny 17 tapany voalohany. Deutéronomie 10 andininy 17 tapany voalohany. Vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jehovah Andriamanitra no Andriamanitra avo indrindra sy tompon'ny tompo, Andriamanitra lehibe sy mahery ary matahotra. Fa Jehovah Andriamanitra no Andriamanitra avo indrindra sy tompon'ny tompo, Andriamanitra lehibe sy mahery ary matahotra. Amen. Ny anjara toeran'ny fifohazana manoloana ny Covid-19. Raha antany anao ZFLM izay manaraka n'izao fampianarana izao azao hoe inona ny zavatra tonga ao an-tsainao voalohany raha tenenina aminao no hoe fifohazana. Inona izany? Mino fa ny 900 amintsika farafahakeliny raha maly an'izany fanontaniana izany dia ilaza hoe ny asa sy fampaherezana. Mino fa izay ny zavatra tonga ao anatin'ny saintsika voalohany raha iresaka momba ny fifohazana isika, ny asa sy fampaherezana. Rariny be isika raha anao an'izay satria asa sy fampaherezana io dia tena mampiavaka antsika mihitsy amin'ny fiangonana hafa ny ivelany, ary ny fifohazana no nahazahoantsika an'izany. Raha miresaka ny asa sy fampaherezana isika dia ny zavatra ao anatin'ny saintsika amin'izany dia ny fandroana dia sy ny fametrahan-tanana. Fa zavatra anankiray hafa ihany koa mety tonga ao anatin'ny saintsika raha resahana ny fifohazana dia ny fivoriana isan-karazany. Fivoriana tiana resahana dia hoe ny fivoriana andrenesana ny tenin'Andriamanitra. Mety io any amin'ny hoe toby fitaizana marary, na any amin'ny toby fitaizam-panahy manokana, na any amin'ny fitoam-pifohazana isam-piangonana manerana ny sahany FLM izay mety atao isan'andro, isan-kerinandro, farafahakeliny dia isan-taona. Izay ny ao anatin' izay ny rahazaina amin'ilay hoe fivoriana andrenesana ny tenin'Andriamanitra, fifohazana. Farafahakeliny mety zavatra marobe ny tonga ao anatin'ny saintsika raha miresaka ny hoe fifohazana, fa mino fa ireo anankiroa ireo dia zavatra tsy azontsika ialana. Inona ny antony? Satria anisan'ny entintsika mamaritra ny maha izy azy ny fifohazana, ny asa sy fampaherezana sy ny fivoriana andrenesana ny tenin'Andriamanitra. Ny zava-misy anefa rehefa tonga ny Covid-19 dia maro ny zavatra voahozongozina, fa voahozongozina indrindra ihany koa ireo zavatra izay amaritantsika ny maha izy azy ny fifohazana ireo. Raha tsy teny afa-tsy ireo sika ohatra, voahozongozina ny fivoriana andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra satria mihidy ny fiangonana na isan'andro na isan-taona, indrindra amin'izao fotoana ny confinement izao. Voahozongozina ihany koa fanatanterahana ny asa sy fampaherezana, indrindra amin'izao fotoana ny fihibohana izao. Voafetra ny fahafahantsika manatanteraka an'izany
ary mety anahirana mihitsy raha mbola misisika anatanteraka an'izany tsika raha tsy misy ny fepetra izay entsika manao an'izany. Dia mipetraka atra ny fanontaniana hoe raha azozongozonina ilay zavatra entsika mamatra ny maizy azy ny fifohazana, tsy miozongozona koa ve izany ny fifohazana? Na hoe mety ho rava mihitsy ve ny fifohazana? Ary raha ohatra ka tsy rava ary izy, dia amin'ny fomba ahoana no azontsika anehoana ny fahavelomany amin'izao fanatrehantsika ny Covid-19 izao? Izay ny fanontaniana tonga ao anatin'ny saina. Fa ny ao ambadika izany rehetra izany dia izao hoe inona marina ary ny tena mahafifohazana ny fifohazana. Raha mahalena ireo fanontaniana ireo tsika dia maro ny zavatra azontsika resahana. Ary na higalabina eto aka tsika tsy ho vitantsika vetivety izany fa ny entsika hamariparitra izany amin'ity fampianarana ity dia zavatra hojerentsika aloha ny hoe inona ny resahantsika, inona ny zavatra tsy azontsika iodivirana raha hiresaksika hoe miatrika ny Covid-19. Rehefa jerentsika izay atao hoe ahoana ny hoe miatrika ny Covid-19 dia azontsika fariparitana hoe aiza no entsika mamakitra ny ahafahantsika maneho ny fahavelomantsika mahafifohazanantsika. Ahoana ary ny atao hoe miatrika ny Covid-19. Misy zavatra anankitelo resahantsika eto. Voalohany aloha dia hoe misy io aretiny io, misy ny Covid-19, efa tsy azontsika hidiana hevitra intsony izany. Maro ny efa lavo. Ary mbola maro ihany koa ny eo am-piadiana mafy amin'izany aretiny izany amin'izao ankehitriny izao. Ka manana adidy ny olom-pirenena tsirairay avy, ary isika fifohazana izao ianao ao anatin'izany amin'ny fanajanonana ny fiparitahana io aretiny io. Izay zany voalohany. Faharoa dia tsarovy. Mino afa miombon-kevitra amin'ity ny olona izay efa nahita izany. Fa mafy ny ady izay hatrehany ao anatiny izay ny olona tratrany io aretiny io amin'izao fotoana izao. Ny ady ara-batana amin'ny entina mandresany io aretiny io efa etsy an-daniny ihany koa. Fa ny ady ara-batana efa eo. Fa eo ihany koa ny ady ara-tsaina na ady ara-panahy izay mifampiankina amin'izany. Ary na dia tokony haharesy ara ny ara-batana amin'ny alalan'ireo fitsaboana isan-karazany, raha marefy ny ara-tsaina sy ny ara-panahy izay mahazo ny maro nefa amin'izao ankehitriny izao, tsy mahafantatra intsony izay faharana ny olona, tsy mahafantatra intsony izay antenaina, dia lavo azy ny vatana ao anatin'izany. Manana adidy izao, manana adidy ianao ao anatin'ny fifohazana, ampahery ny olona izay ao anatiny io aretiny io mba ahafahany mandresy io aretiny io. Izay ny faharoa. Ny fahatelo dia maro ny marefo riavana. Ny marefo resahana eto dia ny marefo ara-bola. Fantatsika fa ny marary ny ao anatin'ny fitsaboana io aretiny io dia mandany vola aman-karena. Ray izay. Fa ny amin'ny fiarovan-tena ihany koa izay farafakely nefa tena zava-dehibe indrindra dia ny fampiakarana ny hery fiarovana. Tsy ny olona rehetra koa nefa no afaka manatanteraka an'izany. Maro amin'ireo olona manodidina antsika no tsy afaka mividy ny sakafo hohaniny akory aza, ka ahoana no ahafahany mampitombo ny hery fiarovana. Tiana tongavana amin'izany dia hoe anisan'ny zavatra anankiray antsika miatrika ny Covid-19 ihany koa ny fifanampiana. Voalohany izany ny fanajanonana ny fiparitahana io aretiny io sy ny fiarovantsika tena. Faharoa ny fampaherezana ireo miady amin'ilay aretina mba handreseny an'izany aretiny izany, ary fahatelo ny fifanampiantsika tsirairay avy. Ka andeha raha hovalintsika ilay fanontaniana hoe inona no mahafifohazana anao ao asehonao hiatrehana an'io Covid-19 io. Inona no mahafifohazana anao ho asehonao amin'ny fiatrehana ny Covid-19. Dia hojerentsika aloha hoe ohatry ny ahoana moa ny tontolo ny orenan'ny fifohazana eto amin'ny fiangonantsika. Raha fitiantsika ny tontolo ny orenan'io fifohazana io dia azontsika ambara hoe tao anatin'ny fanorenan'Andriamanitra ny maha-malagasy ny fivavahana kristiana no ny orenan'ny fifohazana. Tao anatin'ny fanorenan'Andriamanitra ny maha-malagasy ny fivavahana kristiana teto Madagasikara no ny orenan'ny fifohazana. Izany hoe nametraka tamin'ny alalan'ny fifohazana Andriamanitra, fa tsy fivavahana Europeana ny fivavahana eto amintsika,
fa fivavahana malagasy atao amin'ny fomba malagasy, mikasika ny fon'ny malagasy ary mamaly ny etaetany malagasy. Isokatsika be deabe ny ray aman-drenitsika ireo misionnaire avy any amin'ny toerana maro isan-karazany izay nampalala antsika ny fivavahana kristianina, ilaintsika zany. Nataon'izy ireo tamin'ny fombany izany, na ny liturjia, na ny hira, na ny olana hatrehan'ny fiangonana, olana izay ovahan'ny fiangonana, eny hatramin'ny olona afaka manatanteraka ny raharaham-piangonana isan-karazany ary. Ilaintsika zany. Fa saingy izao tsy nijanona tamin'izany Andriamanitra, na dia efa mipetrapetraka ary izay zavatra napetraky ny misionnaire izay, na halalantsika ny fiangonana, na halalantsika ny fivavahana kristianina, dia tsy nijanona teo Andriamanitra. Fa namohan'ireo ray aman-dreny mpifohazana ireo izy, izay nahitantsika ny fombantsika, mamalagasy atsika, na amin'ny hira io, na amin'ny firafitry ny fotoana io, eny hatramin'ny olona izay manatanteraka ny fotoam-pivavahana ary, satria dia afaka mitoroteny na ny vehivavy azy. Fa indrindra ihany koa ny asa sy fampahirezana, araka ny efa nolazaintsika tany amin'ny voalohany. Io asa sy fampahirezana io dia zavatra tena ngeza be, vaovao be tamin'izany fotoana izany. Satria ny ireo vahiny ireo tsy olana anatrehan'izy ireo tany amin'izay tontolo nisy anazy tany, ny resaka fandroana dia amin'ny, na hoe ny olona izay voafatotry ny fanahy ratsy, ka mazava ho azy fa tsy vahaolana nentin'izy ireo ny zavatra tahaka izany. Fa izany anefa tsy nanakana n'Andriamanitra nanorina ny asa sy fampahirezana, satria hitany ny etaetan'ny olona tamin'izany fotoana izany. Ny zavatra tiana tenena dia izao hoe, na efa misy aza ny zavatra mipetrapetraka, ny fomba, ny rafitra sy ny zavatra maro isan-karazany, dia tsy voafatotry ny zavatra tahaka izany Andriamanitra. Rehefa te hamaly ny etaetan'ny olona izy, dia manana ny fomba anatrehany anazy. Tsy lany loharano io Andriamanitsika io, fa azo ny atao etsehana izao rehetrarehetra izao rehefa izy no te hamaly ny etaetan'ny olona. Ka amin'izao fotoana izao isika teo, voafetra ny fahafahantsika mivory, ny fahafahantsika mivory ienoana ny ten'Andriamanitra izay tena antoky ny aimpanao an'ny olona tsirairay avy ho antsika kristianina. Voafetra n'izany ve isika? Tsy voafetra n'izany isika. Tsy voafetra n'izany ny fifohazana, tsy voafetra n'izany Andriamanitra, fa manana fomba hafa ihany koa izy, afaka entina mampahery ny olona, na dia misy ary ny famerana isan-karazany. Tahaka izany asa sy fampahirezana. Raha miresaka ny asa sy fampahirezana isika, ka hoe tsy afaka mandroaka amin'ny eo anatrehan'ny olona mararina ny olona mila an'izany, na hoe tsy afaka mametra tanana ny olona mila an'izany. Tsy midika izany, fa tsy afaka mampahery sy mandroaka amin'ny olona izay mila izany sy amin'ny tontolo misy an'izany isika. Tsy voafetra n'izany ny asa sy fampahirezana. Zaho manokana dia manatanteraka fikarohana momba ny fifohazana amin'izao ankehitriny izao, zavatra anisan'ny nanaitra anahy ny amin'ny ray aman-drenitsika Volahavana Germaine. Fantatsika aloha hoe zava-dehibe amin'ny fifohazana kara-malaza ihany koa ny fandroana dia misy ny fametrahan-tanana amin'ny hoe asa sy fampahirezana. Fa rehefa nanao ny fikarohana io dia nahafinaritra anahy ny zavatra hitako hoe tsy nijanona tamin'izay ny ray aman-drenitsika raha androaka dia nisy hampahery olona. Fa nisy olona anankiray izay nanantona anazy, olona voafatotro ny zavatra maro isan-karazany, efa tsy tompony tena intsony izy nanantona azy, fa ny fomba nentiny mamaneny lava nanatrika azy, ny fomba ny fotsiny, fa tsy nanatanteraka fandroahana asa dia amin'ny fandroahana dia amin'ny na fametrahan-tanana dia nanampy be an'ilay olona. No jereny, ny fomba fijeriny, maneho fitiavana, na hoe fiombonana alahelo amin'ilay olona, sy ny faneho ny fitiavana an'ilay olona teo, dia napatrapatraka avy hatrany ny ranomason'ilay olona izay nanantona azy. Ka rava, ilay zavatra namatopatotra azy tao anatiny tao, ary afaka ilay olona. Tsy voafetra ny hoe tsy maintsy mandroaka dia misy mametra tanana isika vao afaka mampahery ny olona na mamoaka ny devoly ao anatin'ny olona. Fa na dia ny fanehoantsika ny fitiavan'i Kristy ao anatintsika amin'ny olona izay mila an'izany amin'izao fotoana izao io ary, dia efa fandroana dia amin'ny mahery vaika sy fampaherezana azy. Ny zavatra faharoa entsika mamaly an'ilay fanontaniana voalohany teo dia ny amin'ny resaka hoe
fiarovatena amin'ny fahadiovana. Mampianatra an'izany ihany koa ny fifohazana. Tsy azontsika adinoana amin'ny mahafifohazana antsika zany ny fiarovan-tena amin'ny aretina amin'ny fahadiovana. Araka nefa voalaza teo aloha dia hoe misy tontolona trehana ireo ray aman-drenitsika tamin'izany fotoana izany nanorenana ny fifohazana izany. Dia neny dadaray Solambo manokana maro ny olana izay niseho teo ary fitaovana nentin' Jesosy Kristy izy tamin'izany namahana an'ilay olana manodidina azy. Fa anisan'ny olana natrehany tamin'izany fotoana izany ny arety mandringana, ny atrika arety mandringana dadaray Solambo. Ary rehefa ny fo tamin'ny torimasom-panahiny izy anisan'ny zavatra voalohany nataony ny nanadio ny tranony sy ny manodidina azy. Fantatry ny zanako ny toby lehibe sotanana tsara zany. Lovaintsika hatramin'izao zany. Na lavigina izay zavatra mety mitondra ny aretina, na izay mety mitondra lotoka mahatonga aretina. Ny lavapiringa dia atao lavitra ny toerana fonenana, ny fanaripako, ny biby fiompiana. Ajaina koa ny fahadiovana rehefa misy olona avy any ivelany ka tonga ao an-tanàna dia tsy maintsy atao ny midio. Didy fiainana iainan'ny fifohazana soatanana zany. Fatatsika raha teo ny resaka akanjo fotsy, fa ny ao ambadiky ny fanaovana ny akanjo fotsy dia fahadiovana satria iny tsy ahitana loto ka mila midio mandrakariva. Satria iny ahitana loto ka mila diovina mandrakariva. Fa ny zavatra anankiray mahafinaritra indrindra ihany koa dia izao, ny olona ao amin'ny toby soatanana rehefa mandeha, na amin'izay toerana alehany dia manana entana kely ao anatiny ao. Tsy azo ny adinoana fa tsy maintsy tafiditra ao anatin'io entana izay entiny mandeha any amin'izay toerana alehany io, ny baiboly, ny firana, fa indrindra ihany koa ny savony ilaina ny midio, ary zavatra lehibe zany. Zany hoe tsy zavatra vaovao amin'izao Covid-19 izao ihany resaka hoe fahadiovana, manasa tanana isak'izay mandeha, fanadiovana sakafo, fa zavatra iainantsika fifohazana zany. Ary tsy zavatra napetraky ny vahiny koa zany, ka hoe ny vahiny any ivelany ihany no mahay madio fa isika tsy mahay. Fa manana fitaratra lehibe ihany koa tsika ny amin'izany, tsy azontsika adinoana izany. Eo ihany koa zany, voakasika izay zavatra izay ny resaka toe-tsaina izay ananantsika matetika. Hoe arovan'i Jesosy ho azy eny sika amin'ity aretiny ity ka tsy mila mitandrina. Tena miaro Jesosy tena miaro izy, tena hainy zany. Tsy misy dikany aminy zany. Fa zao kosa nefany, fitaovana voalohany omeny atsika ahafahantsika miaro ny tenantsika, ny torolalana omen'ireo tompona andraikitra ara-pahasalamana maro isan-karazany, tahaka ny fanajana ny elanelana ary metatra, sy ny fahasarobidiny ny fahadiovana. Ka andeha isika amin'ny mahafifohazana antsika anaraka an'izany fitaovana efa nomen'i Kristy antsika izany. Fa sao dia sanatria isika naona hoe Jesosy aleony ana tsy ilay zavatra voalohany le iombonany rehetrarehetra io, fa aleony ana mba zavatra spesialy. Ohatra hoe aleony ana mba tsy mila an'izany rehetrarehetra izany nefa ny voaro ihany. Zavatra avy nafikevitra izany, ka tsy sanatria isika zanaky ny fifohazana eneny anao ohatran'izany. Fa mariky ny mahazanaky ny mazava antsika ny fiarovan-tenantsika sy ny fahadiovana. Ny fahatelo farany amalintsika n'ilay fanontaniana tany amin'ny voalohany dia izao hoe mahafifohazana, ny fifohazana koa ry havana, ny fitiavana miseho amin'ny fifanampiana. Mbola ny fifohazana soatanana ihany aloha no angalantsika ohatra eto. Ny fifohazana soatanana manokana dia manindrahindra ny resaka fitiavana, haintsika tsara izany. Ankoatr'izay koa ny fifohazana soatanana dia mitady, fantatsika hoe manana tany ambolena, biby ompiana. Ny ao ambadika izay zavatra izay dia hoe natao ivelomana izay olona ao anatin'ny tanàna Toby. Dia fantatsika ihany koa fa natao andraisana vahiny izany zavatra izany, indrindrandrindra rehefa tonga ny fotoanan'ny fankalazana na ny isa-taona. Fa ny zavatra adino matetika dia ny hoe
tsy izay ihany no antony nanatanterahana an'izany hoe nitadavana ny entimanana zany amin'ny alalan'ny tany ambolena sy ny fiompiana, fa anisan'ny zavatra nampirisika ny ray aman-drentsika natanteraka an'izany ihany koa ny fanampiana nyreo sahirana. Adindrintsika mantsy izy io aty afara. Anisan'ny zavatra anankiray tena nibaiko ny ray aman-drentsika amin'ny zavatra ohatran'izany ny fanampiana an'ireo sahirana. Ho antsika ankehitriny tsy adintsika hevitra intsony resaka hoe fitiavana, mazava ny didin'i Kristy ny amin'ny fitiavana. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianana isika raha mifankaty. Fa ny fanontaniana mipetraka kosa nefa dia hoe sao dia ambava ihany ilay fitiavana fa tsy misy fanehoana azy. Sao dia isika sanatria ilay mihirombelona araka ilay voasoratra ao amin'ny jaona voalohany toko 7:17. Ao amin'ny jaona voalohany toko 7:17 dia misy an'ilay teny tahaka izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ak'izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fahantrany ralany ka mihirombelona aminy, ahoana ny toeran'ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny. Sao dia sanatria isika milaza manam-pitiavana no mody tsy mahita ny fahasahiranany manodidina antsika. Fa fanamby no tokony hipetraka amintsika amin'izao fiatrehana ny Covid-19 izao. Asehoany fitiavan'i Kristy ao anatinao amin'ny alalan'ny asa. Aza atao ambava fotsiny fa ataovy amin'ny alalan'ny asa. Amin'ny alalan'ny asa. Jereo ny hafa fa aza tsy tena. Endritsika mamarana na mamintana izao fampianarana izao ara dia izao. Tsy rava, tsy voafetra ny zavatra maro isan-karazany amin'izao Covid-19 izao ny mahafifohazana anao. Tsy voafetra n'izany mahafifohazana anao. Tsy voafetra n'izany mahafifohazana antsika. Ny antony satria Andriamanitra tompon'ny fifohazana mihitsy no tsy voafetra. Lehibe izy, mahery izy, araka ilay Deutéronomie vakitsika teo am-panombohana teo. Maro ny olona mangetaheta mafy an'Andriamanitra amin'izao ady hatrehantsika izao. Andehitsika anaiky ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra hamaly ireny etaetan'ny olona ireny. Fa rehefa isika no manaiky dia tsy misy mahasakana. Tory lalana ihany ilay zavatra rehetra nambara teo aloha teo ireny. Tory lalana savaranando. Fa Jesosy no tena loharano miboiboka tsy mety ritra. Manana ny zavatra maro isan-karazany izy ahafahana miatrika ity aretina, valana aretina ity amin'ny fomba mahomby, ahafahana mamaly ny etaetan'ny olona tsirairay avy amin'ny fomba mahomby ary ahafahana mandresy ity aretina ity amin'ny fomba mahomby. Efa manana ny fahafahana na hoe manana ny akse amin'izany loharano miboiboka amin'ny Kristy izany sika satria efa manana ny fanahy masina araka ny Joela toko 7. Ka dia ny toro hevitra farany dia izao hoe meteza hatoky ny Kristy ary meteza iainony izay tory lalana atolony antsika amin'ny firaisantsika anazy izay amantatra ny lalana rehetrarehetra ahafahantsika mamaly ny etaetan'ny manodidina antsika amin'izao aretina izao. Fa tsy voafetra ny fifohazana. Velona Kristy ka velona miaraka aminy koa isika. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany sy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.
sini tupu satria sinu mituna famojena Asa Amerika itunire yana Zeremni fana vutana natanyana lukapuina tubuina nefadensi meluka Jesus sireni tufamuzena wana Zamia intunyana mana tunazi Asuizi tumpusi pamunzena Az Amerika intunire yana Zeremni fana vutana natanyana Lukapuina tumbuina nefanetsi meluka Jesus sireni tufamozena wana Simeluka Jesus sireni tufamuzena wana Jesus sireni tufamuzena wana Jesus sireni tufamuzena wana Fasairanana sireo arety maro mandrava mandrignana ny firenena maro zao ka renao aby agny maro tokoa ny raha hita mifiaignana aero raha onaro tena hitaragnana ny fasairanana sireo arety maro mandrava mandrignana ny firenena maro zao ka renao aby agny Avia, avia mangatungati, naloshe mabesha setana, shia mititaniti, nikaike no wanai, andawe, se sosirva hula na mahari sabu asikia. Efa ela iru tadianau Fangauru karena amzao fiaignany zao Ko niany tapao ny hefisa miavia Nikaiky aroa afaka novero ny dia Zalaisa Efa ela iro hitady anao Fangauru karena amzao fiaignany zao Ko niany tapao ny hefisa miavia
ikaikaro afaka noverony dia zalazy avia magnatonga ty anao zay mavesazentana sy amin'ny tany ty ikaikanao anay andao zay sosirva olana mahary zao asika Mura-mura lasako azy narety mandosa am'safotoana milosa mamotokany tany mikaiky avy zao hagnafoana ny alahelo sy ny tomany saosy mikaiky anao avia fay ny entanao mavetsaka iro magniraka mitolia fa no misangana fa za mipetraka Fifty
Miara-mivavaka isika tompoko. Andriamanitra ray sy zanaka rehefa nay masino, misaotra midera ary mankalaza sy manome voninahitra anao zahay noho ny fanomezanao anay ity anio ity, ahafahanay mandre ny teny avy aminao dia teny fampahirezana ho anay manoloana ny valanaretina COVID-19 izay mahazo izao tontolo izao ka mahazo ihany koa ny firenenay Madagasikara. Be dia be ireo zavatra manahirana anay, ny olana atrehinay vokatr'izany valanaretina izany. Ao ny tebiteby sao dia ho voan'izany valanaretina izany ho an'ireo zay mbola tsy voa. Ao ny tebiteby sao dia ho fatin'izany valanaretina izany ho an'ireo zay tratrany. Ary dia ao ny alahelo vokatry ny fahalasana havana amantsakaiza, ny mpiara-miangona, ny mpiara-miasa, ny mpiara-milalao fahiny sy ny maro tsy voatanisana eto zay nindaosy ny fahafatesana vokatry n'izany valanaretina izany ka miteraka alahelo ao anatinay. Ao ny tahotra, ao ny alahelo, manginy fotsiny reo amin'ny olana ateraka ity valanaretina ity aminay. Fa ao koa ny fikatonan'ny fiangonana ka mahatonga anay tsy mandre ny teninao matetika, nefa ny teninao no fampahirezana anay. Ka dia mangataka aminao indrindra izahay manoloana izany valanaretina izany. Ianao Andriamanitra no aoka hiasa mahery amin'ny alalan'ny fanainao masina mba ampahery anay. Ka na eo aza ny fahasarotana maro samihafa, na eo aza ny olana maro samihafa zay atrehinay, dia aoka izahay ahita fiadanam-po, ahita fitoniana ao anatin'izany, noho ny fahatokiana fa eo ianao Andriamanitra, eo ianao Jesosy, eo ianao fanahy masina miaraka aminay mandrakariva. Eny, ampio izahay mba ahery na dia tsy tony aza ny foa mampanahinay ny eritreritray manoloana ny valanaretina, fa aoka kosa izahay ahery noho ny fatokianay, noho ny finoanay anao Andriamanitra zay mahay mihoatra noho ny eritreretinay. Satria hainao aloha ny miaro anay tsy ho voany aretina. Kanefa na voany aretina koa izahay dia hainao ny manasitrana anay. Eny tsy mijanona amin'ny fisakananao ny aretina sy ny fanasitrananao ihany ny zavatra hainao atao, fa na maty ny aretina kosa izahay dia mbola hainao ny manangana anay amin'ny maty amin'ny andro farany. Izany hoe ianao no tompon'ny teny farany, fa tsy ny valanaretina COVID-19. Dia pio izahay hahery ao anatiny izany fatokiana izany. Dia mamondrafo aminay ianao, mamelà ny elokay amin'ny tsy fahatanteranay, amin'ny fahalemeny finoanay, ary dia mitantana sy mitahianay mandritra ny andro manontolo ary mandritra ny andro mpiainanay rehetra. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manankely avy a Nazareta no ivavahanay. Amen. Voalohany teny ry havana dia isaorantsika lehibe Andriamanitra noho ny fanomezany antsika ity andro anio ity, andrenesantsika fampianarana. Ary isaorantsika ihany koa izy nanomezany antsika ny vondrona zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy izay fantatsika amin'ny hoe ZFLM. Ary dia makalaza ny 10 taonany izy amin'izao, ary dia izay moa no antony anomezana antsika ny fampianarana marobe ao anatin'izany fankalazana ny 10 taonany ZFLM izany. Ka dia isaorantsika indrindra Andriamanitra no ny fanomezany 10 taona, fanomezany ny vondrona ZFLM, ary anomezany antsika ity anio ity andraisantsika ny fampianarana amin'izao fotoana izao. Ny lohahevitra nomena hampianarana, raha ny marina moa fampahirezana noho izy, dia ny hoe fampahirezana ny mino ao anatin'izao valanaretina COVID-19 izao. Ka ao anatin'izany ny fampahirezana antsika amin'ny fiatrehana izany valanaretina izany, dia ao ny fampahirezana antsika izay mandalo izany valanaretina izany, zany hoe izay voan'izany valanaretina izany,
eny ho antsika zay eo mba vahaona ny fahafatesana vokatry ny zany valanaretina izany aza, ary fampahirezana antsika ihany koa izay namoy havana sy tapaka vokatry izany valanaretina izany. Ireo rehetra ireo no itondrana fampahirezana amin'ity anio ity, ka tsy dia fampianarana loatra zany no hatao eto fa fampahirezana. Raha ny mpandamina manokana dia ny safidy ny Hebreo toko 12 andeniny 12 hatramin'ny 14 ho tenin'Andriamanitra fanorenana izany fampahirezana izany. Dia hovakitsika io, fa izaho manokana kosa dia nifidy tenin'Andriamanitra hafa hoentiko manatanteraka izany fampahirezana antsika izany. Fa hovakitsika aloha ny Hebreo toko 12 ny andininy 12 hatramin'ny 14 zay natolotry ny mpandahatra ny programme amin'ny anaran'i Jesosy. Koa atanjaho ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy, ary manaova lala mahitsy alehan'ny tongotrareo mba tsy hampipitsoka ny tongotry ny mandringa fa ny mba ahasitrana azy kosa. Miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Io no ten'Andriamanitra no safidiny mpandahatra anorenana ny fampahirezana. Fa rehefa mijery ilay tenin'Andriamanitra nefa aho dia ny antony mahatonga antsika mifampahery no tena misongadina ao. Ka dia sahirana aho zany ny hitondra ilay fampahirezana miainga avy amin'io tenin'Andriamanitra io, satria ilay tenin'Andriamanitra dia manindry ny amin'ny tokony hifampahirezantsika amin'ny fotoana rehetra. Ka dia izay no antony anaovana izao fampahirezana izao. Fa ny tenin'Andriamanitra hoentiko mampahery antsika dia izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Matio. Matio toko 7:20. Matio toko 7:20 dia ny andininy 20 tapany B. Io no ten'Andriamanitra nofidiko zany. Matio toko 7:20 ny andininy 20 tapany B zay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Jesosy no miteny eto. Fa alohany hitondrana ny fampahirezana ho antsika dia tiako ny miarahaba antsika rehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'ny Jesosy. Araka ny voalaza teo, arabaina aloha isika nahazo ny andro anio, fa arabaina ihany koa isika zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy noho ny fahazoana ny 10 taonany zany groupe izany. Dia miarahaba antsika rehetra satria tsy voatery ho Loterana no mihaino izao fampianarana izao, dia arabaina tsy ankanavaka isika tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao, hoy Jesosy tamin'ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy tamin'izay fotoana izay. Indro izaho momba anareo, na koa hoe indro izaho miaraka aminareo, na azo adika koa hoe indro izaho dia eo aminareo. Indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao, indro izaho miaraka aminareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao, indro izaho fa eo aminareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Io no nofidiko fampahirezana antsika. Satria maninona? Tandrify tokoa amin'ny fiatrehantsika ny valanaretina Covid-19, satria azo atao zany mampiatra avy hatrany zany ten'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainantsika manoloana ny Covid-19, ka azo atao tahaka an'izao hoe aza matahotra na aza manahy manoloana ny valanaretina Covid-19, fa Jesosy dia eo mandrakariva izy. Raha mbola tsy voany ianao, eo izy. Na efa voany ianao, eo izy. Enina eo ambavahao ny fahafatesana vokatra zany aretina izany aza ianao dia matokia, fa eo izy. Eo foana izy. Ary na dia efa nilaoza ny havana mantsakaiza aza vokatra zany valanaretina izany, Jesosy kosa eo mandrakariva.
ny havana manjakaiza mety mandao araka ny tononkiratsika fa Jesosy kosa tsy mety mandao satria momba mandrakariva izy miaraka amintsika mandrakariva izy eo mandrakariva izy. Inona no mahazava-dehibe ny ilazantsika hoe eo foana Jesosy araka ny tononkira anankiray iny koa moa hoe ay teo foana i Kristy, eo foana izy, eo foana Jesosy. Inona no mahazava-dehibe ny ilazantsika fa hoe eo izy amintsika mbola tsy marary, de eo izy amintsika rehefa tratrany aretina, eo izy na miala aina isika na maty aza isika dia eo foana izy. Inona no zava-dehibe ao anatin'izany? Inona no mahatonga izany hitondra fampahirezana ho antsika, indrindra ho antsika izay mino? De zao no antony anankiray, mety ho be dehibe no antony fa anankiray de zao mahatonga antsika ho kivy, ho ketraka, ho mamoy fo amin'ny fiatrehana ny fiainana ankapobeny isan'andro isan'andro, ary amin'ny fiatrehana ity valana aretina Covid-19 ity manokana, dia ity fieveran-diso manaraka ity izay ananany maro. Fieveran-diso ananany maro momba ny maha-kristianina. Izao ilay fieveran-diso. Ny fieveran'ny olona ny maha-kristianina dia fiainana tsy misy olana. Izany hoe rehefa lasa kristianina izy, ka tena kristianina tokoa hoy izy, dia foana miaraka amin'izay ny olana rehetrarehetra eo amin'ny fiainany. Foana ny olana ara-panambadiana. Be dehibe no mieritreritra an'izany hoe rehefa lasa kristianina dia tsy misy olana intsony ny fanambadiana. Eny foana ny olana ara-pitaizany zanaka, hoe tsy misy olana intsony ny fitaizany ny zanany. Foana ny olana ara-toekarena, fa dia manana ny ampy miaraka amin'izay izy rehefa lasa kristianina. Santionany ihany ireo. Ary dia tafiditra ao anatin'izay ny hoe foana koa ny olana ara-aretina, fa dia tsy mararo no izy rehefa kristiana, fa matoa marary dia tsy dia tena kristianina loatra. Be dehibe no manana an'izany fomba fisainana izany. Hany ka izay fieveran'ny tenany ho kristiana dia izy tsy voan'ny Covid-19. Be dehibe no mieritreritra an'izany a. Be dehibe no mieritreritra fa izay tena maha-kristianina azy dia izy tsy tratran'io aretina io. Ary io no amaritany ny finoana hoe matoa voany mbola tsy mino, fa ny olona tena mino an Jesosy tsy mety voany zany aretina izany. Be dehibe no manana an'izany fieritreretana izany. De izao nefa ny zava-mitranga, rehefa voa amin'izay izy izay milaza fa ny olona mino an Jesosy, ny olona tena kristiana dia tsy tokony ho voan'ny Covid-19, dia raha voa izy mamoy fo. Kivy izy, satria lasa mametra-panontaniana ny amin'ny finoany an Jesosy. Eny mametra-panontaniana tsy ny avy ety amin'ny makany amin'ny Jesosy ihany aza no ametrahany fanontaniana, fa Jesosy mihitsy no ametrahany fanontaniana hoe aiza Jesosy. Ary tsy amin'ny fiatrehana ity Covid-19 ity ihany no misy an'izany voka-dratsy n'ilay fieveran-diso momba ny fiainana maha-kristiana izany, fa amin'ny fiainantsika ankapobeny mihitsy. Rehefa sahirana izy ao an-tokantrano, ao amin'ny fiainan-tokantrano, dia mametra-panontaniana ny amin'ny finoany an Jesosy sy ny amin'ny ataon Jesosy aminy izy. Rehefa sahirana izy amin'ny fitaizanany zanany, maditra ny zanany, dia mametra-panontaniana ny amin'ny Jesosy izy. Rehefa tsy mihinan-kanina izy mianakavy sendra mandalo an'izany vanim-potoana izany, dia mametra-panontaniana izy ny amin'ny Jesosy. Dia lasa Jesosy no ataony diso, fa tsy ilay fomba fijery ny maha-kristianina azy na ny finoany an Jesosy. Fa tsy izany no maha-kristianina. Ny maha-kristianina dia tsy midika velively fa afoana ny olana rehetra eo amin'ny fiainanao, ka dia milamina tsy misy olana ny mombanao manontolo. Tsy izany. Ny manakaikikaiky kokoa azy aza, nefa dia mbola misy lesoka ihany ity zavatra manaraka ity. Dia zao ny fiainana kristianina, ny maha-kristianina dia ilay fitoniana manoloana ny olana. Ny olana mijanona ihany, ny olana misy ihany, mandalo fahasarotana ianao, mandalo olana ianao, mandalo olana ara-tokantrano, ara-pitaizan-janaka, ara-toekarena, ara-tsakafo, ara-pahasalamana aza. Mety ho voan'ny Covid, mety ho voan'ny cancer sy ny maro samihafa, fa manoloana izany ianao dia tony. Kanefa na izany koa zay dia mbola misy lesoka ho iaho, satria tsy voatery ho tony koa ianao. Tsy voatery ho tono manoloana ireo, fa ny fiainana tena maha-kristianina dia zao ny fahatokiana an Jesosy.
na misy ny olana ary tsy tony ianao dia matoky fa eo Jesosy. Io no ivo ny fiainana maha kristianina. Jesosy manatrika anao, Jesosy eo foana. Dia zava-dehibe ilay ilazantsika hoe eo Jesosy manoloana ny fiatrehantsika izao valanaretina izao. Amin'ny dingana rehetrarehetra mety ho lalovantsika ao anatiny eo. Tsy voa, maty, mamoy havana. Dia eo foana izy amin'izay rehetrarehetra izay. Manafoana an'ilay fiheveran-diso io aloha satria ilay fiheveran-diso dia miteraka fahakiviana. Izay no hiafarany rehefa mandalo olana ianao kivy avy an-trano. Fa raha ilay tena maha-kristianina kosa dia ilay fatokiana any Jesosy amin'ny fotoana rehetra fa eo izy no iainana dia mitondra fitoniana izany, mitondra fiadanam-panahy izany. Izao no antony manko. Izao no antony. Raha am'ilay tsy marary ihany no ilazantsika fa mahay manao zavatra Jesosy dia voafetra loatra ny maha Jesosy an Jesosy. Izany hoe ny miaro antsika tsy hararin'ny Covid ihany zany no hainy. Enina ampiakarintsika kely ny degré, raha ilay mahay manasitrana antsika ihany aza no fiheverantsika an Jesosy hoe rehefa voan'ny Covid-19 tsika dia matoky fa mahay manasitrana antsika izy. Izay tena hainy tokoa. Dia mbola voafetra ny herin'i Jesosy fa mihoatra izany ny zavatra hainy Jesosy. Hainy ny miaro antsika tsy ho voa. Tena hainy io. Misaora azy rehefa tsy voa. Hainy ihany koa ny manasitrana antsika. Tena hainy zany rehefa voa isika. Fa hainy Jesosy ihany koa ny manangana anao amin'ny maty amin'ny andro farany na dia maty aza ianao. Mihoatra ny zavatra hainy Covid-19 no hainy Jesosy. Araka ny toriteny tamin'ny alahady fa Aina manaraka ny Pasaka izay ilazany Jesosy hoe aza matahotra izay mahay mamono ny tena ozy fa matahora ilay mahay manary any amin'ny helo. Izay hainy mpanenjika ny fivavahana kristianina tao dia ny mamono ny tenanao fa tsy hainy kosa ny manome fiainana mandrakizay na manary any amin'ny helo. Andriamanitra ihany no mahay indray. Izany hoe mahay mihoatra Andriamanitra. Dia io no entina mampahery antsika riavana malala manoloana ny fiatrehantsika ny Covid-19. Mahay mihoatra ny vitan'ilay valanaretina Jesosy fa hainy hatramin'ny manangana ny maty amin'ny andro farany. Dia izay fahaizan'i Jesosy izay no ametrahantsika ny fitokisantsika aminy. Ka dia azo atao tokoa, azo atao tsara tokoa ary noho izany ny mangataka amin' Jesosy, mangataka amin'ny fiarovana fa hainy izany tsy isalasalana. Ary izy eo raha teo. Dia azo atao tokoa ary ny mangataka aminy fanasitranana fa hainy izany ary izy eo. Fa na mihoatra noho izany aza ny zava-misy vokatry ny Covid-19 dia matokia fa tsy ny Covid-19 no tompony teny farany ny amin'ny fiainantsika fa Jesosy irery ihany. Ary dia hainy koa ny mampionina antsika. Eny, mampalahelo tokoa. Mampalahelo tokoa ny zava-misy amin'ny fikarakarana, amin'ny fanatanterahana ny adidy amin'ireo havantsika izay indao sy ny fahafatesana ao anatin'izao fihibohana izao. Fa misy aza ny tsy mahita ny havany maty mihitsy fa dia fa izy efa vita levona no heno. Ary io marary. Tena marary izany hoe tsy mahita ny olona akaiky anao alevina zany. Tena marary ho an'ny sainy olombelona izany raha tsy resaka afa tsy ny lafiny ara-psikolojia isika. Tena mangirifiry izany. Fa eo anefa Jesosy. Io Jesosy izay eo io koa dia mbola afaka manala, manampy antsika ao anatin'izany alahelo izany. Ary afaka miara-dalana amintsika. Io moa ny tena zava-dehibe. Io ny tena zava-dehibe amin'ny fiainana kristianina nge ilay fiarahan Jesosy lalana amintsika mandrakariva. Malahelo isika dia miara-mipetraka amintsika, miara-malahelo amintsika eo izy. Izany hoe mananamana miara-malahelo amintsika. Mananamana miara-marary amintsika. Mananamana miara-mangirifiry amintsika isika noho ny fisian'i Jesosy izay eo. Ka dia matoky ary minoa an Jesosy ao anatin'izao
valanaretina izay mianjady amintsika izao. Ary dia esory ho lavitra antsika koa ilay fieveran-diso izay miteraka fangirifiriana be any anatintsika any aza. Fa raiso ilay finoana marina izay atolotry ny fanahy antsika mba hananantsika filaminan-tsaina. Raha ohatra ka atolotry ny fanahy antsika izay fa ny zava-dehibe dia ny ananantsika fitokiana finoana an Jesosy ilay efa nandresy ny fahafatesana. Amen. Mbola ivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino noho ny fanomezanao anay izany teninao ho fampahirezana anay izany. Toky ho anay tokoa ny mahaeo anao mandrakariva Jesosy eo. Ary dia miaraka amin'izany mahaeo anao izany moa no mahaeo ny ray, mahaeo koa ny fanahy. Miara-dalana aminay mandrakariva. Ka manoloana ny valanaretina dia matoky izay fa azonao tao ny miaro anay. Nefa na voany aretina koa izay dia matoky izay fa afaka manasitrana ianao. Enina tsy sitrana azy izay dia matoky fa miara-dalana aminay ianao amin'ny fahafatesanay ka hanangana anay amin'ny andro farany. Eny manoloana ireo fahalasana ny hava malalanay dia matoky izay fa eo ianao mampionina anay, miara malahelo aminay ary dia mampahery anay mandrakariva. Ary dia tena tokonay tokoa fa tsy ity valanaretina ity no tompony teny farany amin'ny fiainanay fa ianao Jesosy. Dia ataovy matoky izany izay hanananay faharetana, hanananay faherezana, fiononana mandrakariva amin'ny fanarahana anao sy eo amin'ny fiainanay isanandro isanandro. Fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy manakery avy Nazareta no ivavahanay. Amen. Ianareo no favolo meluku Jesosy. Yang mau Jesosy
Ianareo favulumeluku uite shoshi Ianareo favulumeluku uite shoshi Saunu finini nau Tiandusi chani yantu Failaza
sisitraka uva volombelona aizao aianao aizainao anafizany zanyalaza sinanao ankehitriny ao iverizao uva volombelona misy fanafody hitsabony ty firene misy fetra ny fotoana ko izao day jomba uva volombelona mangataka ny hery sy fanay aminao mazahoako mijery na zoridalana ny raina uva volombelona ianareo no fa volombeloko o Jesosy ianareo no fa volombeloko o Jesosy zao no fininanao ty andosy trany antso mailaza anambara iteny masina sisitraka uva volombelona aizao nafizany zanyalaza sinanao ankehitriny ao iverizao uva volombelona mba misy fanafody hitsabony ty firene misy fetra ny fotoana ko izao day jomba uva volombelona mangataka ny hery sy fanay aminao mazahoako mijery na zoridalana ny rainao uva volombelona ianareo no fa volombeloko o Jesosy ianareo no fa volombeloko o Jesosy ianareo no fa volombeloko o Jesosy fiteni fahatokian'ireo amin'ny atagny besileo arabaneso fahafatesana azo fitahihana avy amin'ny andriamanitra nenam-pifaliana misarana ny tokoa ranenena mahifilomana misarana ny tokoa Jesús es la famarinha na lupa musitua Angawasa farena brasa sua Reina pasa miuba Etuan muat fantalupana
tiketekoa ataoviny vinavina petraka iao eo legnareo e masaisay agny de mamenzy vesya omena itaratasy agny rakanaty resya Yambalausaria Alasan Malimaninyana Yambalausaria Alasan Malimaninyana faly miarabantsika rehetra zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy manerana an'izao tontolo zao mankalaza zao 10 taona ny fikambanantsika zao iara ivavaka isika rehetra mankasitraka anao zay ry Andriamanitra rainay fa mankalaza ny 10 taona ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy zay ary amin'izany indrindra no iombonanay amin'ny alalan'ny finoana sy ny fahatokiananao ka praisanao anay amin'ny fitiavana mba ho mafiorina tanteraka eo anatrehanay ny teninao da io ny mpikambana rehetra da io ihany koa ny mpandray anjara rehetra indrindra ireo rahalahy sy anabavy atao toerana sy any velany ka miezaka ny fomba ahafanja ny fikambanana izany maro toerana amin'ny alalan'ny finoana sy ny fahatokiananao Jesosy Kristy Tompo amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay no ametrahanay izany fafaka izany. Amen.
Ny fanevana zao fankalazana ny 10 taona ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy zao ry havana dia hitantsika ao amin'ny epistily an'ny Hebreo ny 10 420 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aoka isika ifampandinika ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Amen. Ry kristiana malala mpitomboina aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny bokin'ny Hebreo ry havana dia natao fampirisiana ny kristianina mba tsy hiala amin'ny finoana fa ihazana mafy ny fahatokiana an'i Jesosy Kristy Tompo. Satria ho avy ny andro sarotra na ny andro mahory ary tsy maintsy ho tonga amin'ny fiainantsika tokoa zany. Fa amin'izany andro sarotra sy andro mahory zany indrindra no ilana ny fiorenan'ny finoantsika mba azahoantsika miatrika sy manana faharetana eo amin'ny ady izay atrehintsika eo amin'izao tontolo izao ity. Mampitandrina antsika ihany koa ny mpanoratra mba tsy ho kamo ny mpamaky ny epistily fa hitandrina kosa ny fitomboam-panahy indrindra fa fahamatorana amin'ny lafiny ara-panahy amin'ny fanarahana an Jesosy Kristy. Ny teny hoe hampandroso dia misy heviny lehibe zany raha raisitsika avy amin'ny teny fototra. Satria ny hevitry ny teny hoe hampandroso dia dikantsika amin'ny teny grika hoe paroxysme. Ny dikan'izany dia ny hoe fanehoana tampoka ny fitsapana mafy izay tsy azo afenina na manaitaitra. Fanehoana tampoka sy fahatsapana mafy izay tsy azo fehezina. Zany hoe zavatra anankiray izay manaitaitra zany. Ary koa fampirisiana na fampaherezana azo andikana azy avokoa zany. Na koa azo adika hoe fientanam-po na tosika omena ny atao hoe paroxysme. Zany hoe ezana zany ny hampifohana hanaitaitra ny fisehoan'ny fitiavana sy ny asa tsara eo amin'ny fiainan'ny olona. Ny mifanohitra amin'izany kosa ry havana dia ny fankahalana zay tsy asa nataon'Andriamanitra amintsika fa vokatry ny fidiran'ny fanahy ratsy eo amin'ny fiainan'ny mino zany. Ka ny hoe ampandroso ny fitiavana zany dia mira manaitra ny fitiavana. Zany hoe manaitra na manaitaitra na miantso hanao hetsika ary ampiasaina amin'ny heviny malalaka zany eto. Ka ny paroxysme zany dia maneho ny fientanam-po ary koa maneho ny fientanam-pon'ny kristianina amin'ny finoana sy ny asa tsara zay tanterahany amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Zany hoe fanomezana torohevitra sy fanohanana mahakasika ny fampandrosoana ny fitiavana sy ny asa tsara. Ry havana, miara-dalana manakariva amin'ny fampianarantsika ny ministeran'ny teny sy ny ministeran'ny asa. Ka amin'ny ministeran'ny asa no anehoantsika ny famirapiratany fitiavanamana eo amin'ny ministeran'ny teny kosa no ampivelarantsika ny finoana zay avy amin'ny toriteny. Satria ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy hoy ny Romanina 10:7-20. Ny asa tsara zany dia fanompoana ataotsika mino amin'ny hafa atsitrapo mba ampitiavana zay tsy maintsy tanterahantsika. Zany hoe fikarakarana namana mba ampitiavana zany. Fitiavanamana zay nampianarin'i Jesosy atsika. Ka hoy izy, ny zanak'olona dia tsy tonga ho topoina fa tonga hanompo ary hanolotra ny ainy hanavitra isolo ny maro. Mateo 5:20. Izany asa tsara zany koa dia asa fanompoana na anjara asany tsirairay eo amin'ny fiangonana. Ka andrahan'i Jesosy ny mpanaraka azy ao anatin'izany no ahafahana manohana reo asan'ny fiangonana tahaka nataony ankohonan'i Stefaniasy mianakavy izay nanohana ny asan'ny fiangonana tamin'izany fotoan'izany araka ny Korintianina 1:5-15. Saingy tsy misaraka amin'ny asan'ny fitiavana sy ny finoana ary ny faharetana ny fahatanterahana zany ry havana. Raha hoe asa tsara tsy manam-pahatamperana zay mitohy vokatry ny fitiavana no takin'ny tenin'Andriamanitra amintsika. Zany hoe ny atsoina hoe asa tsara zany
dia ireo asa rehetra ho fampandrosoana ny fiangonana amin'ny alalan'ny fizarana ny soa ho any afaka amelarana ny fitiavana sy ny fanomezam-pahasoavana rehetra avy amin'Andriamanitra ho fanomezam-boninahitra ny anaran'ny tompo nefa koa ampandrosoantsika ny fiangonana ka hoy Paoly Apostoly zarazarainao samy hafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Korintiana 1:12-4. Hoy kosa Paoly Apostoly ao amin'ny Efesiana 4:1-9 ary izy nanome ny sasany apôstoly ary ny sasany mpaminany ary ny sasany ho evanjelista ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asa-panompoana amin'ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ao lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny lehibe ny fahafenoan'i Kristy mba tsy ho zaza intsony isika ka ahilangilany sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra sy ny saipetsy ataony olona sy ny fihendreny ahatanteraka ny hevitry ny famitahana fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Izy ny hitomboan'ny tena rehetra izay akambana sy ampiraisina tsara noho ny fanompoan'ny isan'ny tonina araka ny fiasan'izay rehetra momba azy amin'izay mety ho anjarany avy ka mpandrosoan'ny tenany amin'ny fitiavana. Arak'izany ry havana, ny mino dia maneho ny finoany amin'ny fanatanterahana ny asa tsara nefa tsy ny asa tsara ihany fa vokatry ny fitiavana izay mampandroso ny mpiarabelona aminy. Ary tsy zany ihany fa ny asa tsara ihany koa dia miaro antsika rehetra satria izany no ahafahantsika maneho ny zanak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Maro havanareo asa tsara izay efa ataon'ny fiangonana nefa koa mbola anaingana antsika rehetra koa zany mba hanao bebe kokoa tahaka ny fikarakarana ny marary, ny mahantra, ireo malemy sy marefo izay voahilikiliky ny fiarahamonina ary hitantsika any amin'ny toby maro samihafa ny fanatanterantsika n'izany. Lotera dia manana fampianarana 3 mahakasika an'izany. Ambarany voalohany fa ny asa tsara sy ambony indrindra dia ny finoanan'i Kristy. Ary hoy koa izy, ny kristianina izay miaina ao anatin'ny fahatokian'Andriamanitra dia mahalala ny zavatra rehetra, afaka hanao ny zavatra rehetra, mikatroka tokoa amin'izay rehetra tokony atao ary dia manana ny zavatra rehetra amin'ny mpifaliana. Tsy efitia te ho maro-pidera na te hanana bebe koa amin'ny asa soa ho takalo-pamonjena nefa izany fa fifaliana ho azy ny manao izany satria ankasitrahan'Andriamanitra ka manompo an'Andriamanitra maimai-pona izy ary afa-po satria ny asany dia mahafaly an'Andriamanitra. Ny faharoa izay lazain'ny Lotera ry havana fa ny momba ny asa tsara kosa ho izy dia voanateraky ny fahamarinana zany ka noho izany dia tsy miasa mba ho voavonjy ny olona fa voavonjy ka miasa izy. Ary ny fahatelo izay lazainy dia ny hoe ny kristianina koa dia fitaovana hoenty manompo ny zavatra hoentin'ny kristianina manompo ny zavatra rehetra ary amin'izany izy dia miankina amin'ny hafa mandrakareva. Hoy izy raha mame zany, ny kristianina dia olona afaka ary ny tena fahafahany dia mitarika azy ireo hanompo ny hafa. Re kristianina malala teraka hanompo ny fiangonana isika tahaka ny tompo ihany koa izay tonga eto amin'izao tontolo izao mba hanompo ary natolotra antsika ny fitoriana ny filazantsara hatrany amin'ny farany tany mba tonga ny mino ho voataizaka haritra amin'ny fampianarana marina ary koa mba ho mahatoky amin'ny fanompoana izay anirahan'ny tompo antsika. Mbola asan'ny fiangonana koa ry havana ny fikarakarana ny mahantra ary araka nefa voalazako teo tsy any amin'ny tobi-pifohazana ihany no anatanterantsika azy fa mitaky fandavatena avy amin'ny fiangonana koa zany mba hitodiantsika amin'ireo manodidina antsika. Mbola asan'ny mino ihany koa ny manome izay ilain'ny olona masina anohanany azy ireny. Ny fanohanana ny olona masina ry havana dia tsy asa fiantrana ataotsika fa asa fanompoana
ataon'ny kristianina rehetra zany. Fa hoy ny tompo, tsarovo ny mpitondra anareo zay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo evero ny hafarany fiainany ka raho ny finoany. Hebreo 7:7. Zany hoe ny kristianina manana fitomboana ara-panahy dia kristianina matotra sady mitombo finoana amin'ny fanarahana ny Kristy ka mahatsiaro tena fa manana didy amin'izay fanompoana atao amin'ny olona masina zany. Mahotsa ankehitriny mahita reo mpanompon'Andriamanitra maro miasa mafy nefa tsy manana ny ampy na eo amin'ny lafiny ara-pitaovana zany, na koa tsy mahavoray azy reo mba kely tokony anjara omeny fiangonana azy eo amin'ny fivelomana hoentiny mivelona. Mpanompon'Andriamanitra nomen'Andriamanitra antsika hanatanteraka ny asa izy ireny. Mpanompon'Andriamanitra sy olom-boafidy koa ka nomena antsika. Amin'izao 10 taona nitsanganana na nijoroany zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy zao. 10 taona nitoriana sy nizarana ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra ho fampiorenana antsika amin'ny finoana an Jesosy Kristy dia aza velantsika handalo fotsiny zany fampianarana mahakasika ny fitiavana sy ny asa tsara zany. Ka ahafahantsika rehetra miara-miredina manao hoe aoka sika hifandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Ny fitiavana tsy hoentsika manao ny asa tsara ihany fa hoentsika manompo koa ary hoentsika koa manohana ireo mpiasan'Andriamanitra miara-miasa amintsika. Be ny asa zay iatsoana antsika zanaky ny fiangonana ary betsaka ihany koa ny andraikitra zay efa nakinina amintsika. Andraikitra nakinina mitaky fitiavana reny rehetra reny. Nefa koa misy ny asa tsara vokatry ny finoana zay tsy maintsy asehontsika mpiarabelona amintsika. Amin'izao 10 taona zao ary nitodiantsika amin'ny 10 taona ho avy koa ka andehanantsika amin'izany fiatsoan'ny tompo antsika zany ka hitenenany amintsika aoka sika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra aharitra mandrakizay. Amen. Vavaka sika. Apotero aminay Jesosy ny teny fikasanao fa ny fitiavana no maharitra mandrakizay. Ary zany koa no ampifamatoranay zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy rehetra. Ary ampianaranao anay koa fa ny olona zay manam-pitiavana ary ny olona zay manam-pinoana dia manao asa tsara izy mba ho marika fa mitombo tokoa amin'ny finoana sy ny fahatokian'anao izy. Amin'izao 10 taona zao dia mivavaka zay ny amary toerana ny fampianaranao Jesosy Kristy tompolohan'ny fiangonana. Sotra tompo. Amen. Jesus, hatsu jakumita naku barase yaku rakamena famana nali samua Susio india manatunana manulutena mitunda mifukuana hatramin'ny nuefa Mianatra ankehitriny manoloana diao Jesosy
tiao manatulanao manolo tena mitondra ny foko anao fatramin'ela no efa niandra ianao kankehitriny ao manatolana Jesus yo atsotrako mitanaku maraise yato rakamina famana nani samua So Christi si affaziano di so Christi
Christi Situ, uanauri
sy tompona manatona ire ry miasa fatratra sy mivesatretana fa izao anome fitsaharan-dehibe sy fiainana vaovao hahasambatra